Kafaliana ry havana no iarabanantsika rehetra natratrindray izao andro alarobia izao ary hanononana ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsirairay avy. Alarobia fa 7 ny volana Jolay andro fahatelo ho amin'ny fampianarana ny Filazantsaran'i Jaona izay entin'ny ray aman-dreny mpitandrina eto an-toerana. Hibanjinantsika ny lohahevitra hoe MOFON'AINA ho anao. Andeha hisaotra an'Andriamanitra isika ry havana amin'ny salamo fa 3:20 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no hoentsika midera an'Andriamanitra ary arahany hira 100 hira 100 andininy voalohany sy ny faharoa. Andeha hiara-mitsangantsika ry havana hiara-maka ny salamo fiderana an'Andriamanitra. Salamo fa 3:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Isika rehetra no hiara-mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mitady ianao fatratra aho, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry ianao ny nofoko. Eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano, toy izany ny jereko anao tao amin'ny fitoerana masina. Ahitako ny herinao sy ny voninahitrao, fa tsara noho ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Amen. Hira 100. Manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, fa Andriamanitra be fitiavana ary be famindrampo tokoa ianao. Noho ny famindramponao no mbola nahatraranay izao ora sy fotoana izao, ary ny fitiavanao koa no nitaumanao anay, nitondrananay tsirairay avy reto ka tonga anao, voataonanao eto amin'ity tranonao masina ity. Eo aminao Andriamanitra, eny ny fampianarana avy aminao. Andriamanitra tsy mendrika tokoa zahay, ny atao hoe zanakao tsy mendrika na nidiranao ambany tafitranonay akory ary, kanefa no ianao hoe izay manatona anao dia tsy ho lavinao mihitsy. Fona aminao zay Tompo noho ny tsy fantanteranay, mamindrampo fo, mamela heloka. Andriamanitra, atreo sy tahio izao fotoana izao, fampianarana ny filazantsaran'i Jaona entin'ny ray aman-dreny pastora. Dia ny fananao masina hiasa mahery ao aminy, hiasa mahery eto, ka tsy are afa-tsy ny sitraponao zahay,
Ary ianao nanokatra ny masom-pananay tsirairay avy andrasanay tokoa izany teny izany, mba ho teny afafy any amin'ny tany lonaka fa tsy ho eny amin'ny vatolampy na ho eny an-dalambe Tompo, fa mba haniry tokoa ho fiainanay. Dia manatrefy feny Tompo, fanahy-masina miasa ianao eto amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra ray eo. Amen. Mahazo mipetraka isika ry havana. Izao dia manasa ny ray aman-dreny pastora hitondra ny fampianarana. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny komiteny 2015 hatranitsika tarihiny filohany zany avy tatsika miara-mianatra indray ny filazantsaran'ny Jaona hoy isika, dia hafa indrindra amin'ny filazantsara rehetra angamantsika zao efa niarana tsapa hoe tena hafa be le zavatra resahany, tsy mitovy amin'ny Matio sy Marika, Luka angambany raha hitantsika zany efa faharoa andro zao. Dia fampianarana fahatelo tsika zao Jaona toko fahafirimo toko fahaenina nasaina ny vakitsika zany izy io. I Jaona zany amin'ny Jaona toko fahaeninao zany misy famantarana anankiroa. I Jaona zany tsy tia mampiasa teny hoe fahagagana fa famantarana ny fiantsony azy. Roa amin'ireo fito no ao. Ny an'ny Jaona zany araka ny resantsika hoe efa ny siva aminy hoe reto aminy azy. Ny fahagagana zany fito ihany ao amin'ny Jaona, mba vakitsika hoe le izy. Ireo zany anankiroa ireo zany fampitomboana ny mofo sy fitsangantsanganana tamboniny rano. Le famantarana fito zany mba vakitsika kely, famantarana voalohany inona ho sisy? Dia ny faharoa, ny fahatelo, dia ny fahaefatra, dia ny fahadimy, ny fahaenina ary ny fahafito. Dia le anankiroa mifanarakaraka io zany no anatin'ny toko fahaenina, dia ity sy ity ny ao anatin'ny toko fahaenina. Dia Jaona zany Jaona toko fahaenina zany mizara roa. Ny tapany voalohany zany fitantaranany reto zavatra anankiroa reto, dia ny tapany faharoa zany lahateny sy ady-hevitra ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny jiosy zany. Zay zany le filazana fizara amin'ny Jaona toko fahaenina. Dia miresaka kely tsika zany manakitra kely tsika. Ny tantara rehetra ao amin'ny filazantsara dia misy zotrana tantara anankiroa. I tantara io zany tsy mandehandeha ho azy fa misy zotra izy io, misy tanjona. Roa karazany ny zotrany tantara. Misy zotrana tantara natao anambarana zavatra, intrigue de révélation. Misy zavatra tiana ambara. Rehefa manoatra an'izay le tantara, le personne milalao azy no tiana ambara. Fa misy indray izy io zany izay ny voalohany hoe zotra tantara natao anambarana olona na zavatra, indrindra fa ny maizy azy an'i Jesosy. Zany hoe ny tiana resahana dia Jesosy izay momba azy no tiana songadina. Zay zany hoe révélation zany fanambarana, Jesosy no tiana songadina. Ireny tantara anatin'ny Baiboly ireny tsy mandeha ho azy ireny indrindra fa amin'ny filazantsara fa misy roa ny tanjona. Jesosy ve no tiana songadina sa ny faharoa hoe misy zotrana tantara maneho famahana olana, intrigue de résolution. Le olana amin'ny tiana vahana hoe narary ramina dia nisitramina. Zay no tiana seho, fa tsy dia miseho loatra ny personne-ny Jesosy. Izay indray dia intrigue de résolution lazana an'izany famahana olana izay manasongadina matetika. Ty zany tokony hoe famahana olana ataon'i Jesosy na olo-kafa. Ohatra hoe nisy aretina, nisy mosary, misy cataclysme naturel, nisy fahafatesana. Le tantara kely reny zany roa ny diky no ataony. Ary zay ny entinareo rehefa manazavazavatra ohatra mampianatra sekola laby na katekômène dia izy io misy karazany roa. Misy le personne ny Jesosy ny tiana ambara amin'io, intrigue de révélation, izy amin'izay fanambarana ny tsindriny. Misy indray hoe famahana olana no tena ataony ao ambadika ao, fa tsy dia songadina loatra ny momba an'i Jesosy, indray atao hoe intrigue de résolution. Ka ity Jaona 6 ity misy anazy roa.
sady misy fisehoan'i Jesosy, izy moa Jesosy no misy famahana olana. Zay zany tsara ho fantotra mialoha zany hoe zay no dikany hoe tantara fanambarana ve sa tantara famahana olana, révélation et résolution. Misy karazany roa zany de tantara rehetra amin'ny soratra masina reny, tsy amin'ny Jaona ihany a, fa nizaniza zany amin'ny Matthieu, Marc, Luka, famahana olana ve nikendren'le tantara sa fanehoana ny personne ny maizy azy ny Jesosy. Jerentsika le famahana olana zany anatin'io tantara io, sika zany tokony namaky an'le izy de ty tantara fampitomboana mofo ty zany a, misy lafika na arrière-plan na background izy ny teny anglisy, avy amin'ny testamenta taloha misy tantara mitovitovy amin'io ao. Ny voalohany a, i Mosesy nanome mana avy tanan-danitra, zay zany any tantara voalohany Exodosy 2:20. Nisy mana, nisy vahoaka, misy mpaminany, zay nitovizana. Tanareo fa misy mpaminany, misy vahoaka, de misy sakafo. De i Elisa koa tany anaty ala tany, nisy vahoaka maro taminazy tao, de nampitombo mofo koa izy, misy mpaminany, misy vahoaka, misy fanontaniana sy valiny, misy fizarana, nisy sisa tsy laminy any Elisa. Tamin'ny tantaran'i Elisa raha vakinareo a, mitondra mofo le rangahy anankiray, de hoy izy Elisa hoe meo an'ireo vahoaka reo aminy. De hoy izy le zalahy, ataoko ahoana ny fanome mofo iray ho an'ny 100 lahy? De hoy izy Elisa hoe meo ihany. Rehefa nomenany io a, nitombo le mofo de nisy sisa tsy laminy. Tanareo amin'izay fa io amin'ny 2:1 io misy sisa tsy laminy koa io, misy aby nitovizany io, misy tantara anankiroa mitovy amin'io zany a. Mosesy nanome mana avy anan-danitra zay nahavoky ny firenena rehetra, sy Elisa nampitombo ny mofo nahavoky ny olona rehetra niaraka taminy zay anjatony mahery zany. De hita amin'ny Jaona 2:1 koa fa Messia mpaminany Jesosy, misy vahoaka teo a, nisy mofo, nisy fanontaniana. Aiza nahitatsika mofo hoanin'ireo Jesosy? De tsy mahafantatra aho izy le anankiray, misy mofo 5 aty hoy izy le anankiray. De izay zany a, nisy fizarana, nisy sisa tsy lany koa tao. Zao nefa le tantara hoy tsika misy famahana olana. Le olana zany a, fatatsika hoe mila hanina ny olona nahita vahaolana i Jesosy. Zay zany le vahaolana. Le tantara faharoa anatin'io indray a, le mpianatra tratrin'ny rivo-doza tany anaty rano. Jesosy nitsangatsangana teo ambonin'ny rano a, de nitsahatra le rivo mahery. Zay natao hoe intrigue de résolution, misy famahana olana ao. Zay ny tena tsindrina, misy famahana olana ao. Zao nefany, ty zany misarika ny saitsika, mba vakitsika hoe ty manomboka amin'ny satria ty a, mitovy fiafara ireo tantara roa reo, satria voava amin'ny olana de samy mitady azona ny Jesosy ho azy ny vahoaka manontolo, tombotsoa manokana. Io zany nefa nresantsika omaly io, ny olona zany a, du pain pour le peuple. Ity zany hoe tamin'ny Jesosy namoky ny olona, jereo ny Jaona 6:9, fa ny olona miteny hoe ty rangahy le mpaminany a, alao atao mpanjaka, 𝗙𝗢𝗦𝗔𝗡𝗔𝗡𝗢 izy atao mpanjaka. Ilo hoe la rangahy mila tsara rangahy, rehefa matolotolotra fomba fanao iny. Tamin'ny mpianatra koa, rehefa nitsahatra ny rano manonja, midira anaty sambo izy ny mpianatra viaraka aminay. Misy resaka fahendrena ambadik'izay hoe ianao zany raha mamaha olan'le olona de misy tombotsoa manokana tadiavinao de tazominy foana ianao. Io zany tombotsoa manokana zany tadiavina anao a, rehefa tsy manome tsony ianao de dakany indray rehefa avy eo. Zay zany a, fa ny tena resantsika zany hoe intrigue de résolution na tantara mamaha olana misy ao. Olany hanoanana sakafo ny ray a, olany 𝗙𝗟𝗪𝗔𝗡𝗔 ny ray, satria tratry ny rivotra tao anaty ranomasina ry zareo. De izay le hoe zotra tantara mamaha olana. Fa inona indray natao hoe zotra tantara fanambarana, intrigue de révélation. Io indray a de misy zavatra tiana ambara, tiana songadina. Ireo vahoaka malohana an Jesosy ireo de mitady
olo malaza. Mesy mpaminany mpanjaka tahaka ny Mosesy, tahaka ny Eli, tahaka ny Elisa. Tsaronjareo zany le testamenta taloha iny hoe rehefa voko le mofo zareo, iza ny tsaronjareo? I Mosesy, i Eli nampitombony menaky le madama kely iny, dia tsy laly le menaka nandritra amin'ny enim-bolana. Azonareo le tao an-tsain'ny olona. Ny olona zany raha vao menao zavatra dia mahatsiaro koa ihany na manome, dia mandeha izy tsaroany daholo le taloha. Zay mahatonga ohatritsika tsika malagasy mbola mahatsiaro tamin'ny andron'ny tsirana, tamin'ny andron'ny fahavaza. Rehefa anao zay izy misy zavatra tadiaviny any aminao. Sa tsy manao an'izany ny olona. Zay psychologie collective zay koa nataon'ny reto olona reto. Mosesy tokoatra nefa avy nanome mana, Elisa nampitombony mofo, Elia nampitombony divay, isainy daholo zany. Zay zany le hoe révélation. Inona ny tiana tranga? Tadiaviny amin'ny Jesosy i Mosesy, tadiaviny amin'ny Jesosy i Eli, tadiaviny amin'ny Jesosy i Elisa. Zay zany mahatonga zareo miteny hoe ity angamba le mpaminany, ity ngamba le atao mpanjaka. Zay zany mahatonga an'le izy hoe révélation. Misy olona tiana asongadina. Dia rehefa toy izantsika ihany le izy, le mpanoratra sy Petera samy milaza ny Jesosy ho tompo. Petera nanao fanekem-pinoana momba ny Jesosy anatin'ny tantara. Mba jerentsika hoe ny fanekem-pinoan'ny Petera. Ny 7 sy ny 7. Hitanareo amin'izay fa manondro. Iza moa Jesosy? Zay zany valiana ao anatiny ao, iza moa Jesosy? I Jiosy manana ny fijeriny azy. Elisa io karazana Mosesy aminy io, fa iry Petera koa zany sy le mpanoratra manana hoe tompo io. Vakitsika le fanekem-pinoan'ny Petera hoe Simona Petera namala azy hoe tompo. Ankana amin'iza moa zay? Ianao no manana miteny ny fiainana mandrakizay, ary zay mino ka mahalala fa ianao no ilay masina. Hitanareo le hoe ianao, zay le hoe révélation, manondro, manambara iza moa ilay Jesosy. Zay zany le izy zany. Dia i Jesosy tenany mihitsy koa anatiny ao, izy koa manambara. Zay ny hoe self revelation na auto révélation. Ao anatin'io ny resantsika tamin'ny fampidirina misy le teny hoe izaho egoemi. Feno izaho ao anatiny ao. Inona avy izaho anatiny ao? Izaho ihany fa aza matahotra. Izaho ny MOFON'AINA miverina indroa. Izaho ny mofo velona midina avy an-danitra. Hitanareo amin'izay fa misy fanehoana any Kristy ao anatiny ao. Izaho no zao. Anatin'izany koa feno teny hoe mahita. Fiverimbereny matoan'ny teny hoe mahita ao, orao amin'ny teny grika na théoreo. Le mahita milaza misy zavatra hitanao, misy zavatra seho, misy zavatra ambara. Feno teny hoe mahita miverimberinao ampahany fotsiny io. Feno teny hoe mahita ao. Dikan'izany dia misy zavatra tiana aseho. Zay zany dikany hoe zotra tantara, fanambarana, intrigue de révélation. Misy olona tiana songadina, tiana aseho, tiana ho hita amin'ny olona. Zay zany zavatra hitantsika ao zany amin'le tantara zany. Dia rehefa nisavasavaintsika le tantara, inona ny zavatra tena misongadina ao? Zavatra misongadina ao zany io tantara io dia maneho fivondronana sy fisarahana, rassemblement et division. Hafahafa be io tantara io, zay mahatonga hoe tsy mitovy amin'io. Dia vakitsika hoe ty fehezan'ny teny ity, rehefa mahana olana, tokony olana izy io sy fanambarana momba ny Jesosy, dia ahitana favivondronana ny mpisitraka sy fampisarahana azy rekoa nefa, sady mampivondrona no mampisaraka. Fa hoana ary zany? Zao ary ozy izy resantsika le fivondronana. Ireo olona 5,000 mahery ireo neka manambara fa angonina ny voakan'Andriamanitra tahaka nataon'ny Mosesy tanan'efitra. I Jesosy ny tena mpiandry ondry manangona ny ondriny mba hinana arak'izay ny ilainy. Amin'ny Mosesy ihany izy io miverina. Ny olona nanangona ny mana arak'izay ny ilainy, arak'izay sahaza. Zay no ao. Tanareo fa mitovy amin'ny an'ny Mosesy ihany hoe avondrona le olona zany. Zay aloha zany le fampivondronana. Nalamina le vahoaka, napetrapetraka
tokony 50 avy ozy izy napetraka teo any amin'ny synoptika misy anina mipetraka amin'ny olona manambara fandaminana zany nangonona ny sisa tsy lamy na feny firy 20 sobika ny isa 20 moa manambara isa ny firenena Israely tanareo fa manangona ny firenena izany manambara ny isan'ny fiangonana mba tsy ho very io mba tsy ho very io fitenin'ny Jesosy amin'ny Jaona ary izy zany miverina matetika jerengena andininy 730 ndretsika jery teny hoe mba tsy ho very atombokontsika amin'le fizarana mofo aloha atombokontsika amin'ny fizarana mofo andininy 20 vakitsika ary rehefa voky ny olona dia ho Jesosy tamin'ny mpianana angony ny sisa tsy lany mba tsy ho very zay le hoe angonina fampivondronana jere koa zany ny andininy 730 andininy 730 izao ny sitrapony zay naniraka dia ny tsy amelako isy very izay rehetra ny meno fa hatsangako amin'ny andro farany vavaka Jesosy mitoko fahafitambin'ny folo zay mbola ianarantsika misy anio mba tsy ho very koa fitambin'ny folo toko fahafitambin'ny folo andininy 20 ahoana ozy izy raha mbola teo aminy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao zay nomeny ka mitandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana aminy mba hatanteraka ny soratra masina zay le fampivondronana zay mba tsy ho very io zany ao amin'ny Jaona zany tsisy teny mandehandeha ho azy misy dikany daholo reo zay le hoe mivondrona amin'ny olona mba tsisy very andininy 20 reo olona nangoniny Jesosy reo nameny aminareo 24 heures mbola tsy nisaraka ny Mpitandrina mbola tafangona le vahoaka zay itsika amindininy 20 ahoana ozy izy no ny Mpitandrina ny vahoaka zay nijanona tena Mpitandrina dia nahita fa tsy nisy afisambokely ray amin'ny teo ary Jesosy tsy maniaran'olona tsambokely niaraka amin'ny mpianana fa ny mpianany ihany zay le teo ny mahita mbola teo ihany le vahoaka reo mbola nangonina teo ihany ary zay vahoaka ny amin'ny teo zay nanambarany Jesosy fa sitrapon'Andriamanitra ray mba tsy hampisaraka azy reo zany hoe tsisy very hatramin'ny farany tokony tsisy very hatramin'ny farany reo zay le hoe fampivondronana fa jerentsika indray ny fisaraha rehefa niangona reo olona reo nanatona an Jesosy rehefa nanazava Jesosy manomboka hoe tonga indray ny fisaraha tsara ny manamarika hozy izy fa miteny hoe jiosy ao amin'ny Jaona dia péjoratif raha vao miditra iteny hoe jiosy amin'ny Jaona anatin'ny tantara anankiray Jaona ihany fa tsy azo atao amin'ny filazantsara hafa dia miditra zay ny problème reo olona reo zany mitondra problème foana ny asana ao amin'ny Jaona ho aly resahako raha vao miditra miteny hoe jiosy miala miteny hoe vahoaka sy olona jere zany rehefa maky an'io ianao rehefa ho avy ny problème mivadika hoe jiosy ny anaran'le olona ary zay ny mahagaga amin'io ny jiosy zany adversaire par excellence ny Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona dia rehefa isy problème zany zareo dia mivadika hoe jiosy ny anaran'le olona dia rehefa tonga i jiosy dia tonga ho azy ny adevitra sy ny fisarahana zany dia manomboka amin'ny fimonomononana Jaona andininy 41 toko fahaenina io mba vakitsika hoe ahoana ozy izy dia nymonomonona tamin'ny Jesosy ny jiosy manomboka eo jere nefa nandininy 20 ny Mpitandrina ny vahoaka tafangona le vahoaka zany rehefa mivadika biby dia jiosy ny anarany zay le izy zany le vahoaka ihany angeny jiosy fa rehefa mivadika biby izy mivadika jiosy ny anarany jereo aloha leritra ty ianao tsy mahita anarana hoe jiosy fa vahoaka foana olona fa rehefa miditra ny gidragidra mivadika hoe jiosy ny anarany jere tsara ary zay ny ao anatin'ny filazantsarany Jaona tsy mety amin'ny Matio zany tsy mety amin'ny Lioka tsy mety amin'ny Marka fa Jaona ihany manao an'izany ny hoe jiosy péjoratif fahavalon'ny Jesosy ny dikany rehefa manomboka monomonina
dia miditra ny dispute mihitsy, fifandirana 52. Ahoana hozy izy? Dia ny fanditra ny jiosy izay ataon'ny olona manko manomboka mingolongolona, dia avô zany mifamaly amin'izay mafy, raikitra ny ady mafy. Dia nifindra tamin'ny mpianatra koa le monomonina 940 sy ny 180 vakitsika, ko maro tamin'ny mpianana nandre dia sarotra zany teny zany, izy maino an'izany. Ary fantatra Jesosy tao am-pony fa monomonina tamin'izany ny mpianana, ka dia hoy izy taminy, manafy fotoananareo vazaha. Ny olona rehefa hiady aminao dia manomboka monomonina foana, na ao an-trano aloha, rehefa ilavaminy dia mingonongonona amin'ilay laoka aloha, dia avô miditra mankano iny, tsy izay moa le fandehana. Dia foana dia avô mifanditra mafy, nifindra koa izy, zany hoe manao tasy d'huile zany, nifindra le aretina. Mpianatra Jesosy avy zany tratran'le izy farany nisaraka 940. Ahoana hozy izy? Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka manomboka tsy mipointy ao amin'ny sampana, manomboka tsy mipointy ao amin'ny mpiangonana rehefa avy nigidraka. Zay foana izy migonongonona migidraka misaraka, zay foana le zavatra telo. Na ao anatin'ny tokantrano ary migonongonona migidraka dia maka sisiny. Dia izay zany le zavatra mitranga, izay le hoe fisarahana. Teo zany niombona dia misaraka. Zay zany le zavatra io. Ary ny mampalahelo, hatramin'ny 20 le tena noyau dur, 20 tsy afabela tamin'ny fisarahana io, satria ny anankiray amin'izareo dia devoly. Ahoana hozy? Ipetera amban'izay sy toe zay. Jesosy manko miteny hoe lisany koa nga mbo te hiala tamin'le 12. Dia ripetera ambon'izay zay tsy miala, tsisy miala eo zany ho Jesosy azafady anankiray aminareo devoly, mbola misy ray miala ihany, mbola misy 1/12 miala. Izy io 1/12 io Jodasy io. Jesosy mihitsy niteny 970 vakitsika. Jesosy namaly azy hoe tsy zava nifidy anareo 20 nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Izy milaza ny Jodasy, satria ny dikany hoe devoly avy amin'ny teny grika hoe diabolos, dia zany na zany hoe diagonal, diaphragme, diagnostique, à travers amin'ny dikany hoe diafro amin'ny teny anglisy, bolos manipy. Ny devoly zany dia le olona mitsofoka eo ampovoany, satria atao hoe dia ampovoany, diagonal zany ampovoany, voazavatra dia maka ampovoany dikany, diagonal, diaphragme, diamètre, diagnostique. Ka ny diabolos dia mitsofoka ampovoany dia manipy mampisaraka. Zay nataony devoly. Izy le mitsofoka ampovoan'ireo mivady dia maninona ireo aveo? Pio. Zay natao hoe devoly. Zay ny dika amin'ny teny hoe devoly ho an'izay tsy mahay, diabolos, dia à travers, il entre à travers vous deux et vous séparez. Zay natao hoe devoly, pampisaraka. Zay ny dikan'izany arabaka teny diabolos, le mitsofoka ampovoany dia mampisaraka. Zay nataony na amin'ny firenena, na fiangonana, na mpivady, na mpirahalahy, na inona mitsofoka hoe nivaky indray le sampana tao, nivaky indray mitao, nivaky indray midekona, tafiditra, zay le diabolos. Zay le hoe mampisaraka nefa nampivondona teo aloha. Io lahateny Jesosy io atao hoe lahateny mpahendrena sy lahateny sacramentaly, discours de sagesse na sapientiel na discours sacramentaire ou réaliste. Misy discours roa sosona zany ataon'ny Jesosy, lahateny roa sosona. Anankiray lahateny mpahendrena na lahateny ara-panahy spirituel koa lazana an'io. Ny anankiray lahateny momba ny sakrameta sacramental zany, satria misy an'ilay hoe mihinana ny mofo sy misotro ny rà ao azavantsika aveo fa aza matahotra. Ny anarany fotsiny sarotra fa rehefa azavaina izy tsotra kely. Dia ny heviteny vakitsika ary ty, ny heviteny momba ny lahateny amin'ny jaona enina dia azo azavaina amin'ny
fanazavana la anteny pahendrena na ara-panahy, interprétation sapientielle ou spirituelle ou métaphorique, na fanazavana sacramentale, interprétation sacramentaire ou réaliste. Misy roa zany ao. Anankiray zany a lahateny mitovy amin'ny philosophe, mitovy amin'ny Socrate, Platon sy ny sisa. Ny anankiray indray lahateny milaza ny sakramenta. Inona ny dikan'izany? Jerentsika ny lahateny pahendrena na discours de sagesse. Ny vahoaka mialatsiny a dia matetika tsy matakatra lavitra, tsy marina vedivelina hoe vox populi vox dei, fa ny vahoaka dia tsy misaina fa tsy ny kibony, ny ankamaroany. Matetika hoy izany mbola tsy lazanantsika rehetra. Mitady an' Jesosy izy satria te azo tombotsoa ety amin'ny tany. Jere tsara ny tenenin' Jesosy anazy manko hitantsika ato. 2:20 tsy miala amin'le toko fahenina zany tsika ho an'izay tara. 2:20 sy 4:20 vakitsika. Ary rehefa nahita azy dia hoy izy taminy: Rabio, oviny ianao ny teto. Jesosy namalaza hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady aminareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny naninareo mofo ka voky hitady mofo koa. Aiza koa le mofo? Zay le izy, rehefa omenao izy dia mitaky foana izy. Zay le olombelona zay, ka mila ampianarina fahendrena mba hisaina lalina kokoa ho Jesosy. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe aza miasa azo hanina mety levona, fa hanina maharitra fiainana mandrakizay mba zavatra maharitra le retsika. Zay ny olombelona mandraka androany ny tenin' Jesosy hoe zarena mofo kely, mofo gasy, t-shirt sy ny sisa dia mitsingolongoloka. Mbola fanao mandraka androany, tsy haiko na ho mandrakizay. Aza maka zavatra mora levona io Jesosy, fa makatava zavatra mba maharitra. Azonareo amin'izay atao hoe lahateny pahendrena, mampianatra fahendrena Jesosy. Nareo matimaty ny zavatra hita maso takan'izany hoe mofo teo dia fa iny, fa zavatra maharitra. Zay malahateny pahendrena azy. Ny olona zany zay matolotolotra tahaka ny mosesy mitadiavina. Azonareo amin'izay mahatonga azy amin'ny 1:30 mizesta amin'ny Jesosy. Reto vahoaka reto zany fetsy a, modiky tiany kely zany mosesy amin'izay Jesosy jaloux dia manome mofo koa. Ary zay ny fomba ny olona hatramin'izao a, rehefa tsy manomenao dia mody manaraka ny raminy izy, rehefa manomenao dia miverina aminao izy. Sa tsy zay le ataony? Mba mody mamilafila kely eo izy hoe mba amin'ny tanàna, mba amin'ny tanàna, mialatsiny amin'ilay resaka dia mifindra ry izy, rehefa tsy mahazo dia avy eo izy miverina indray izy avy eo. Madinika e, zay. Jere tsara nataony zareo, kitiany zareo Jesosy. 2:30 sy 1:30 dia hoy reto taminy: inona ny famantarana ataonao mba hitanay ka inoanenao? Inona moa no asa ataonao? Tanao zany. Ahoana amin'izay izy? Ianao zany inananao fa zay efa misy nanao a, iza ny nanao? Ny razantsika ny inana ny mana-tanan'efitra, araka ny voasoratra hoe mofo avy an-danitra nomeny azy ho aminy. Mba ataoviny ianao fa efa nisy nanome nge taloha e. Ianao rehefa tsy hanome lozanay a, zay io. Dia ataovy koa ny ianao hitanay. Jesosy zany a mody ataony lalàna zany. Tsy zany anefa ny Jesosy fa manina ho izy? Te hanome azy ny tena vahaolana maharitra ny tompo. Zay mahatonga azy 2:30 sy 3. Na itsiny Jesosy 2:30 sy 3:30. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy mosesy nanomenareo mofo avy an-danitra fa ny raiko nanomenareo ny tena mofo avy an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia le midina avy an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Jesosy zany mampianatra antsika na hatramin'ny discours politika ara. Iza tsara ny tena orizinan'le mofo Jesosy? Mosesy sa Andriamanitra? Ianao koa mieritreritra zavatra zarain'ny olona aminao a, tany am-paosiny sa nalainy tatsy sa ny fanjakana ihany io. Zay zao tsy hainy gasy manavaka an'izany a. Sa ahoana izy nareo? Fa Jesosy nampianatra zareo, azafady a, tsy mosesy anie ny tena orizinan'io, fa ny raiko avy an-danitra. Ary nohatra no zany a, izy manomenanao ny tena mofo, le midina avy an-danitra mitondra fiainana. Zay ny tokony tadiavinareo, fa tsy mofony mosesy tsony. Fa mbola misy mofo hafa avy an-danitra. Taditsika le hoe misy rano hafa le omaly.
misy mofo hafa ty hoy Jesosy ka tsy ny tokony jerenareo zay le vahaolana maharitra. Ahoana hoy Jesosy vakitsika reto hatramin'ny farany ny tenin' Jesosy tony hoe fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Dia misy lafika avy amin'ny asa soratra momba ny fahendrena tony hoe obolona 7:6 avy ka hany no mofoko sy ny Isaia 48:21-49:10. Hitatsika ny tsy fahatakaranyireo raha nieritreritra izy fa azo hoanina amin'izao ny nofon'ny Jesosy. Ho azavaintsika io. I tenin' Jesosy io zany efa nisy ny teny taloha hoe ano ny mofo. Amin'ny jiosy ny fahendrena de personnalisé. Ny fahendrena de samy teny amin'ny olona hoe minana hafa za mofo. Nareo ve zany? Ny fahendrena zany de midika mofo zany amin'io. Sokafa nge oabolana toko fahasivy nareo de hitanareo iza amin'ny oabolana zany. Ny fahendrena de miantso, manao trano. Ny fahendrena zany de tahaka ny olona. Tahaka ny olona zany io. Tahaka ny olona zany ny fahendrena zany ao amin'ny bokon'ny fahendrena. Miantso izy, avio izy. Fahendrena zany miantso olona, miantsoantso, manome mofo. Le mofo resahana io zany fahendrena fahalalana. Vakitsika ne oabolana 7:1-9. Ny fahendrena efa nanao ny traminy ka nipaika ny andro ny 7. Efa namono ny bibiny sy nangaroaro ny divay zany hoe manasanao izy isakafo. Fahendrena zany manasanao isakafo. Efa namelatra latabatra izy. Fahatelo. Ary efa naniraka ankizy vaviny izy. Miantso eny amin'ny tampony fitoerana avo an-tanàna izy ka manao hoe izay kely saina oka izy ankaty. Ary zay tsy ampy saina de hoy izy avika hany no mofoko ary sotrony divay voaroaroko. Ilaoziny kely saina de ho velona ianao mizoro amin'ny lalan'ny fahazo. Ny zany hoe fahendrena zany de tahaka ny olona anankiray miantso vity meko sakafo. Le sakafo resahana io zany nourriture intellectuelle. Ka zay koa nataon'i Jesosy amin'io. Raha miteny Jesosy hoe ny mofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro de resaka hara-panahy zay. Fahendrena hara-panahy tadiavo ny tena aminy. Zay ny dikany. De ireo olona reo tsy nahatakatra. Izy ty mo barbecue sa tonotono sa inona. Misy an'izany ao jerentsika ny 2:20. Raisy tamin'ny 1:20 mako de azonareo tsara na dalan'jareo hoe ny olona zany tena ny vahoaka zany de tena manao ohatra ny foana ny vahoaka hatramin'izay ka hatramin'izao. Izy de mandray an-tendrony. Mora tafitohina nefa mora ambakaina. Vakitsika 51-52. Fa izaho ny mofo velona nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihina ty mofo ty de velona mandrakizay izy. Ary mofo zay omeko de nofoko fiaina. Nofoko zay mofo zay hozy izy. De ahoana mitony? De ny fanditra ny jiosy ka na ataon'le ahoana reno fanome nofony hoanitsika. Ny olona zany rehefa mahasoa ninninny de hoanina. Ny mofo angeko Jesosy ny nofoko e. Ory zalahy, ahoana moa zany? Masikitany moa zany ny anareo sa barbecue sa lasopy. De miady. Zay ndikan'io. Tsy mahatakatra ny fahendrena ambadiky le teny. Verinjareo arabaky teny hoe meo ty ary hoanina raha zay, mahavelona mandrakizay ko. Azonareo ve le izy 𝗙𝗢𝗎𝗎𝗎, mahavelona mandrakizay kosa ko aloha hoanina raha zay. Ny olona zany maty ny zavatra tiany, maty kanina kely toa malina. Raha vao miteny hoe le mofo zany nge tsy arabaky teny fa le nofoko e, de izy hoe alefasy le hena ary. Azotsika ve le izy? Satria zareo zany zay mahavelona ihany ka na henan'olona io de mandeha io. De tsy fantatra hoe hena n'inona no hoan'ny malagasy rehefa kelikely eo fa hena ihany. De zay le toe-tsaina zany teo amin'le olona. Misy fahendrena ampianarin'i Jesosy mba mijereva zavatra ara-panahy. Zay ny famontinana azy teo. Fa izy koa zany misy zavatra momba ny sakramenta ao ambadika ao. Haintsika tsara io. Ny Jaona toko fahenina izy zay le hoe lahateny sacramental na discours sacramentaire. Maneho fanorenana ny fanasan'ny tompo. Le fampitomboana fizarany mofo io zany efa maneho fanasan'ny tompo hoe nampitombo ny mofo Jesosy de nisaotra de nivakiny de nomeny.
manambara fanasamy tompo io zay mampiombony ny olona ny fanasamy tompo mampiombony amin'ny olona. Nisy 20 isika manambara fiangonana manambara fanasamy tompo io hita amin'ny filazantsara synoptika hoe fa Jesosy tompo dia nanirika ny mpianany hoe aiza ny efitrano iarahako mihinana pasika aminao dia nandeha namboatra ny efitrano. Iny teny amin'ny Matio amin'ny marika Lukariny tsy haiviny Jaona amin'ny fomba ankolaka amin'ilay hoe ny mofoko ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro. Misy resaka fanasamy tompo zany ao ambadiky le teny. Dia misy boky atao hoe Didake zay tsy tafiditra amin'ny soratra masina milaza ny mofo io koa. Dia lehilahy teny Jesosy momba amin'ny fihinanana ny mofo sy fisotroan'ny rano ireo zany manambara fanasamy tompo ireo. Ina no mahatonga an'izany. Nisy mpianatra Jesosy manko taty aoriana nanazimbazimba le fanasamy tompo. Ingeo zareo tsy mahavonjy fa sakafo dia hoaminy, sakafo io fahatsiarovana fotsiny io, fahatsiarovana fotsiny io, fa sakafo foi aminy io. Tsisy fandraisana amin'ny famonjena io zareo. Fahatsiarovana sy fiaraha-misakafo fotsiny io. Nisy olona secte atao hoe docétisme manao an'izany. Fanasany tompo juste fahatsiarovana. Ary zay ny mandrika androany misy fiangonana maro fiangonana madinika ireo tsy manao fanasany tompo satria mbola ty hitratra ny problème io hoe fanasany tompo io nge fiaraha-misakafo. Sakafo any tsy aloha misakafo rehefa miravo dia mamono kisoa sy natapa-mofo kely ao am-piangonana. Zay nataonjareo manatsatso an'ilay izy Zay no ahitsiny Jesosy eto. Raha tsy mihinana nofoko sy misotro ny rako nareo dia maninona? Tsy manana fiainana ao anatinareo. Misy ary izy io zany le fiangonana madinidinika miorina jereo fa tsy manao fanasamy tompo izy ireny. Io zavatra nampitandrimin'ny Jesosy tamin'io. Tsy azo zareo ny lanjana hevenjareo hoe sakafo. Fiombonana fotsiny ange io fahatsiarovana fotsiny. Tsy zany fotsiny. Fa Jesosy tena miteny mihitsy araha-baky teny hoe raha tsy mihinana nofony zanak'olona ianareo dia tsy manana fiainana ianareo anatiny ao. Tsy manana ianareo. Zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary zaho ao aminy. Zay ny lanjan'ny fanasany. Nampiakarin'i Jesosy zany ny lanjan'ny fanasamy tompo fa tsy tahaka ny eritreretan'ny sasany azy hoe io zay resaka sakafo fotsiny ange io fiombonana fotsiny io, fireriana fotsiny io izy ny sasany. Dia zay ny nahitsiny Jesosy ao anatiny io zany. Nahitsiny zany io. No amafisiny Jaona amin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy fa tena maneno famonjena io. Jesosy nidina avy nan-danitra tonga nofo. Ny fantsihana tamin'azy fijaliana ny ratraina nandatsaka amin'ny rano. Zay no anatin'ny fanasamy tompo ka fiainana ho anao, fahavelomana ho anao ary atsangana ianao amin'ny andro farany. Zay no dikan'ny fanasamy tompo fa tsy hoe sakasakafo kely zaraina fotsiny ny dikan'io. Ka ahoana ozy izy vakitsika ty? Ka zay mihinana izany fanasamy tompo izany no velona sady manana ny fiainana mandrakizay. Vakitsika mitony. Na zany ara dia tsy ara-baky teny fihinanana ny nofo sy raha mitompo satria izy hoe ny fanahy ny mahavelona fa nofo tsy masona inana inona. Ny teny zay lazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Tsy ara-baky teny satria raha ara-baky teny verina amin'ilay jiosy teo hoe tao barbecue sa inona. Tsy ara-baky teny ozy izy. Raha vao mihinana ny mofo sy ny divay isika tsy ara-baky teny zany hoe manao barbecue. Zay koa lazany sasana amin'io manko hoe masikitan'i Jesosy ho anjareo. Ka tsy zay mihitsy le izy fa tsy ara-baky teny. Fa zavatra ara-panahy zany fihinanana zany ara-panahy. Famantarana hita maso ny mofo sy ny divay mba hiakaranao amin'ny ara-panahy ny dia ny fiombonana amin'ny Kristy hanananao fiainana. Dia mikorina aminao ny rano Kristy dia tsy izaho tsony ny velona koa izy ianao fa Kristy ny velona ato anatiko. Ampitahy antsika le mana sy ny fijerin'i Jesosy ny mana sy ny fijerin'ny jiosy ny mana. Marana antsika azy. Ny hevitry ny jiosy ny mana dia fahagagana nataon'ny Mosesy avy anan-danitra, zany hoe avo lenta zany sakafo avy anan-danitra zany Mosesy ny nanomeny mana ho an'ny firenena Israely manontolo. Valian'i Jesosy mafy be indray ilay izy ahoana ozy izy? Tsy Mosesy ny nanomeny io fa Andriamanitra ray. Oka zava. Zay zany avalian'i Jesosy.
dia ny jiosiko mieritreritra hoe ianao Jesosy mba manomeza va raha zanainy nihinany mana velona 7 taona tananefitra velona mana foana nohanina 7 taona amin'izao manko misy an'le karazana mofo hoan'ny astronaute tena andanitra any amin'ny abakabaka any dia tsy te hihinana mihitsy ianao anatin'ny herinandro 2 volana ianao tsy te hihinana fa vokin'le izy dia ohatrohatr'izay ny sary andohany reto ianao koa mba manao fa 7 taona nge ny razanay ninona ny tao valiany Jesosy moramora hoe razanareo zy ninona ny fa naninona maty tany andalina daholo zareo dikan'izany mitsody faty io aoka zabo maty ka misafidinareo na fiainana na fahafatesana fa le olona omeko le mofo le omeko ty le mana vaovao tsy maty tsony izy fa nanareo maty tena andalana zareo manko ranomarina tsisy tafita ny tany Kanana fa nivoron'Andriamanitra tena andalana marina nge zany 3 ihany tafiditra tamin'ny tany Kanana dia Joshua, Kaleba, Elezara fa naripaka Andriamanitra daholo nefa nihinany mana zany hoe tsy voatery mihinany mana ianao ka kasitan'Andriamanitra zafady ho Jesosy maty tandalina ngery zalahy 3 ihany 6 kiny ty mana resahanareo ty fa le mana omeko Jesosy tsy ohatran'ny zany dia ampitahaitsika indray le mofonaina mofonaina amin'ny jiosy mofo hohanina isan'andro vakitsika iny 730 zay ny eritreretanjareo azy 730 ahoana sisy tompo omeo anay mandrakariva zany mofo zany tous les matins avec les bicyclettes dia ohatrohatr'izay nandraisan'jareo azy misy mamaty sy 7 taona isan'andro amin'ny Jesosy io ny tena mofo dia omen'Andriamanitra midina avy an-danitra amin'ny sitrapony mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra ny me fiainana atolotra indray mandeha ihany dia mahafaka tanteraka ny anohanana sy ny etaeta indray mandeha ihany ozy izy amin'ny 730 namaly indray Jesosy ahoana ozy izy ho Jesosy taminy izany mofonaina zay manatinahy tsy mba honona ary zay minatsy angetaheta tsony tsy hoe isan'andro ianao ankeo aka mofo amin'ny Jesosy milahatra isan'andro ianao indray mandeha ihany ho izy le mofo dia tsy miverina itsony indray mandeha ihany izy ny mandray amin'ny tompo dia indray mandeha ihany ny fandraisana ny Jesosy indray mandeha ihany tsy indroa Jesosy noraisinao taminao sekola lahady ihany no raisinao rehefa lehibe io fa mivoatra fotsiny ny fahatakaranao azy Jesosy zany tsy miditra amin'ny olona indroa tady dio zay indray mandeha ihany fa ianao ny tsy nahatsiaro zay mahatonga hoe tsy asiako very mbola ianao le tiany tamin'ny batisa iny mbola tsy niala taminao izy fa ianao ny tsy nahatakitra zay tady dio tsy mandray amin'ny Jesosy indroa zany ny olona fa indray mandeha ihany zay ny dikany hoe tsy nonana mangetaheta tsony ianao une fois pour toute dia ny jiosy indray mieritreritra hoe mofo anan-danitra zany nga manana ray aman-dreny olona manana ray aman-dreny ko milaza mofo avy anan-danitra hafahafa nge le discussion aty amin'ny 170 sy 270 hoe vakitsika 170 sy 270 dia nymonomonina tamin'ny Jesosy ny jiosy satria izy hoe izano mofo nidina avy anan-danitra dia hoy izy ireo tsy le io va no Jesosy zanaka Josefa fatatsika ny ray aman-dreny ahoana nankeritry hoe za midina avy anan-danitra mofo zareo avy anan-danitra ray aman-dreny ny ary ariko ko raha tsy maninona ko amin'ny mofo avy aiza ray aman-dreny ny ry zay le mofo eritreretiny ray aman-dreny avy anan-danitra ahoana io ray aman-dreny io ko raha tsy boulanger ny ray aman-dreny io mpandrafitra niny ray aman-dreny io ko mofo avy aiza dia zay zany le fijeriny hoe tsy manana ray aman-dreny zany mofo zany Jesosy mamaly moramora hoe ny mofo avy anan-danitra dia le manome fiainana mandrakizay sy manangana maty ny mofo na nofony Jesosy dia hanina ara-panahy hohanina miaraka amin'ny teny Jesosy zay fanahy sy fiainana hohanina mino fa tsy le arabaky teny zany io zavatra io zany zay zany le nataon'ny Jesosy tamin'io zany dia mijanona kely zany tsika zany amin'izay zany ny fanazavana zany soatra tompo manana 4 minitra isika
520 zany a misy ny mpanalalina zany zara le mikoritantsika amizay fa zavatra hafa be mihitsy zany filazantsaran'ny Jaona zany ho itsika dia mamitanintsika mizarintsika zany a Jaona toko fahenina izy teo zany. Izy zany manana fanamariana na fanontaniana. Ny fanontaniana mipetraka pastera hoe leto amin'ilay andininy 7 milaza an'ilay hoe Jesosy namalaka nanao hoe tsy zava no mifidy anareo 12 lahy nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Izy io ve efa trany am-piandohana mihitsy zany ny fantatry Jesosy fa nininy natao tao le izy sa hoe efa voafidy izy vo nidirany devoly Jodasy. Ya sora tompo zavatra roa no ilaina amin'le fanontaniana zany. Voalohany a tsisy toerany tsy idiran'ny devoly. Zay no mahatonga hoe diso ny fiangonana miteny hoe zay mianakavy ato mankany an-danitra. Oka zavany resaka avy manao an'izay le olona aza mivavaka amin'ny fiangonana io. Jesosy raha nikolay niala daholo ny ankamaroan'ny mpianatra. Jesosy ne tsy nahomby 12 a mbola maninona moins 1 zany ny résultat tsara indrindra amin'ny fianarana miaraka amin'ny Jesosy 1/12 milatsaka. Zay zany zavatra marina manokana zany. Jesosy raha mikolay hoe raha misy olona 20 latsaka ny ray dia ataovy pourcentage-n'izay. Na misy olona mahay mitondra fiangonana tena mahay mitory teny ianao tsy aresy an'i Jesosy. Ny anazy a 12 miala ray zay ny pourcentage. Ny anao mety firy ny atahorana raha mitsombadika an'izay hoe 12 ny tonga ny 1/10 votsitra ny ray sisa. Ihe tandremo zay aloha tandremana tsisy matafiditra 100% an-danitra n'izy Jesosy ary nikolay a efa izy nifidy. Jesosy mifidy zany mafy a Andriamanitra ne io. Nitiny Jesosy resahana marina le teninao amin'ny tapany faharoa hoe ny anankiray aminareo nidira amin'ny devoly. Zay ny tiany resahana. Jaona toko 7:20 zany manamarina an'io. Rehefa misy zavatra zany tsy maintsy misy proof foana. Jaona toko 7:20 milaza an'io. Fa i Jesosy zany efa teny hoe ho avy le devoly dia niteneny hoe fa devoly mihitsy izy. Jaona toko 7:20 any vao tena miditra dia devoly io amin'ny Jodasy. Fa eto zany Jesosy zany miprevoara fotsiny. Ny anankiray aminareo madikaozy izy. Dia namitany i mpianatra tiany iza moa zany. Hoy Jesosy zay omeko mofo, eo indray le mofo a, zay omeko mofo a lemako noho izy. Dia nomeny Jesosy any Jodasy io. Niaraka tamin'izay niditra le devoly. Iny zany autorisation nidira amin'ny devoly tamin'ny Jodasy. Jaona 7:20 fa 9:20 sy 7:20 vakitsika. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe zay omeko ny sombokanina lemoko noho izy. Ary rehefa nilema ny sombokanina dia noraisiny ka nomeny any Jodasy zanaky Simona Iskariota. Ary manaraka zany no nidirany Satana tao aminy. Dia hoy Jesosy taminy zay ataonao dia atao faingana. Fanontaniana raha fetsifetsy nareo. Rehefa niditra zany le devoly mazava ho azy Jesosy rery mahita an'io. Hoy Jesosy hoe taovy blaky zay ataony ity e. Iza le tenenin Jesosy eto? Izy roa izy mitsamo. Mpianatra reo tsy mahita fa Jesosy mahita taovy malaky zay ataony ity fa leran'ny rangandro hoe zao torony rangandro hoe zao. Ary profon'izany a Jodasy lasa nivoaka rehefa avy teo. Tsy nanatrika le fanasà amin'ny tompo izy fa lasa nivoaka. Dia zay zany a marina le fanontanianao hoe tsy devoly arabaky teny izy fa izy le nanaiky hidira amin'ny devoly. Dia ny faharoa ny lesona avy amin'ny fanontaniana hoe tonga raha vorony zanak'Andriamanitra dia tonga traizatraiza izy.
dia zay zany le izy hoe ny ataon'le pastera zany mba tsy ny 20 raika ambin'ny folo votsitra ny ray aminy tafiditra fa mbo maromaro fa ny maximum 11/12 ny tafiditra hafahafa zany fa zay no izy eo anatiny eo. Manaraka fanamarihana manaraka afaka hoe anontany berina kely momba an'izao fa tsy azo nataka an'izay. Afaka miteny mafy fotsiny. Na indray ny manitikitika ny saiko le hoe indray mandeha ihany Jesosy miditra ao amin'ny olona. Raha ohatra ho pastera misy olona zany hoe efa nandray an'i Jesosy izy zany a, dia avy eo niova lasa hoe nidiran'ny satana indray zany dia ohatrany hoe lasa nanao fiainana verina tamin'ny taloha indray zany izy. Dia aiza zany Jesosy amin'izay nefa hoe indray mandeha ihany miditra amin'ny olona le Jesosy nefa le olona be mivanana dia mibebaka indray izy avy eo. Ny misaotra anao ny adininao le fanahy masina sy Jesosy efa niampianariko tamin'ny ray mandeha. Ny Hébreu tena miteny mihitsy hoe zay miemotra tsy azo avaozina tsony ozy izy. Be dia be ny soratra masina miteny an'izany, tsy azo avaozina tsony. Ny tena marina zany any Jehovah niasa tamin'ny testamenta taloha, Jesosy niasa tamin'ny filazantsara. Ny tena marina zany Jesosy efa nody anan-danitra fa iza ny solo azy? Ny fanahy masina. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao, ny fanahy masina manohy an'iny, ny ray mandeha ihany ianao mandray an'i Jesosy. Fa mitiana resahana le fanahy masina niala. Tananao fa mitanao miteny hoe fanahy izy ianao, ianao nefa mahita le valiny. Niala le fanahy masina. Fa le olona efa amin'ny anaran'i Jesosy foana izy. Fa le fanahy masina zany nalahelo dia niala fa tsy nahazo toerana. Dia raha mibebaka le olona iny le fanahy masina miverina. Mbola le Jesosy fantany ihany iny fa tsy Jesosy hafa eo. Fa manazava zany amin'ny olona zany sarotra dia verina mandray amin'ny tompo fa tsy tena zay loatra le izy. Fa ny fanahy masina le niverina. Miala io fanahy io rehefa maditritsika dia miverina. Fanahy masina zany le miverimberina amin'le olona. Ary zay koa ny nataon'ny fanahy ratsy ianareo mpiandry, roana lava izy dia miverina lava koa na ny fanahy ratsy ary. Dia ny fanahy masina toraka izany mandeha izy tsy tamana, miverina izy rehefa mahatsiaro ianao. Fa le Jesosy tamin'ny ampianarana mbola kely ihany iny. Ary zay tsy mamarina hoe mandray ny Jesosy ny 3 tsy indray mandeha aminy io. Satria maninona koa impiriny maty Jesosy. Raha manao an'izany no Paul manomba an'i Jesosy fanindroany fa tsy hena fanitelo indray izy. Namonjy anao izy impiry, indray mandeha ihany. Indray mandeha ihany izy namonjy anao. Indray mandeha fa ny fanahy masina manohy le asa. Le famonjena ange efa maninona mo le famonjena? Efa azo fa ny ataontsika dia maninona? Mitahiry azy miaraka amin'ny fanahy masina. Zay mahatonga le olona niteneninao nandeha nivaralila tany iny tsy very mihitsy le Jesosy. Fa le fanahy masina no niala. Mety very izy amin'ny farany fa rehefa mahatsiaro izy verina le fanahy masina. Na fanahy masina mikitika azy fa indray mandeha aminy. Natolotra indray mandeha monja ny famonjena. Dia io famporototo iny. Fa ianao fotsiny tsy nahatsiaro azy mandeha aminy. Amiten'ny pastera zay hoe Andriamanitra tsy manary 𝗙𝗢𝗦𝗢𝗔𝗡𝗔 fa nitohy ny adin'ny olona foana, fa ny 𝗙𝗢𝗦𝗢𝗔 no manary Andriamanitra. Le fanahy masina le tsy io, fanahy masina le miala io fa tsy Jesosy. Manaraka. Tena mbola manana ho amin'ny tany. Ary misy manangatana. Afaka miteny mafy na mirosoroso aty fa mety tsy matakatra angamba le micro. Vondrona sy mampisaraka zay mi sa vokatry le toetra
Ya, zay mihitsy ka. Zay mihitsy le olona. Le olona zany raha vao hinan-kanina dia miombona. Fa rehefa nazavanao ny marina izy dia misaraka. Tena marina be le teninao. Ambarao zavatra marina nge ny olona io dia misaraka zareo. Fa raha ohatra tsy milaza ny marina ianao fa tombontsoa imbonana zany dia tonga zareo. Ary zay zany no mahatonga ny olona manao le ataontsika hoe solidarité des imbéciles. Rehefa misy zavatra imbonana mitambatra ho azy zareo satria misy tombontsoa tian-jareo ry dia miombony zareo zany mamely le atsy. Fa rehefa kelikely mahatsiaro ny marina noho ny tsy avako tsy re foto-kevitra nge tsika manomboka miala satria efa vita le zavatra tary. Zay foana ny fomba ny olona. Dia zay koa izy mitranga io. Tamin'ile ninana ny mofo niombony. Niombony izy Mianakavy. Fa rehefa nanomboka nazava Jesosy ny marina hoe zao ny tena marina, manomboka migidra dia manomboka misaraka. Ny olona zany raha vao misy fahamarinana dia misaraka. Ary marina zany amin'ny synoptika resanao. Zany hoe Jesosy rasa mampisaraka miady ny ray aman-dreny. Satria anankiray miteny ianao dady ianao mampirafy dia tsy tiana ianao ariko ianao. Le fahamarinana zany mampisaraka. Ianareo manao an'izao ko raha anaka rangaza mankaty tsonika. Je ny fiangonana zany misy olona tsy mifandevy maty satria tsy mpiray fiangonana. Io izy tratran'io. Satria anankiray milaza ny marina anankiray milaza marina bia dia misaraka ireo. Fa raha ireo zany zay mahatonga ny olona hoe ty baiboly ty raha mikombona mampiavana fa raha misokatra mampisaraka. Satria raha mikombona io samy miaraba manao ny rahalarina bavy manao ny salama fahasoavana e vaovao fahasoavana e dia milamina. Fa rehefa vakiny ianarana dia mba misaraka. Marina nge zany na tsika samy tsikato rehefa nanjavana ny dia misaraka mifampijerijery dia mifampikisakisaka. Marina ihany ny tenin'ilo hoe ny baiboly izy mikombona mampiombona fa rehefa misokatra io mba misaraka. Marina zany. Rehefa azavaina ny marina zany dia rehefa misy marina mipoitra ny olona samy maka an'iny arakaraka ny sainany azy dia misintaka izy zany. Naiza zany ny olona zany dia zay foana hoe rehefa resahanao ny marina dia fa amin'izy mbola miaraka be ambiansy iny tambatra. Fa rehefa mipoitra ny marina hoe zao ny momba an'izao amin'ny fiainana manontolo hitanao na resaka sosiolojia na resaka fikambana na inona raha vao misy marina mipoitra dia misaraka amin'ny olona. Naiza io saraka foana amin'ny olona raha vao misy marina mipoitra anao dia misaraka amin'ny olona. Hitantsika zany na amin'ny fitsarana amin'ny fiainam-pianakaviana na amin'ny firainan'ny olona piray amdiany na promotion tahaka an'izany raha vao misy marina anankiray mipoitra dia tsy mitovy dia misaraka amin'ny olona. Fa raha mitady ambiansy izy miombona izy. Zay le mahatonga zay le hoe fivondronana sy fampisarahana ka hita tao zany io. Angoniny sisa Jesosy te hanangona amin'ny olona. Fa rehefa nalazana ny marina izy miala izy misaraka izy mikisaka izy. Zay le fandehana. Zay. Eny ary. Raha tsisy fanamarihana tsony zany dia misaotra ny tompontsika zany. Sotra an'Andriamanitra tsika ry havana tamin'ny fahatanteran'ny fotoana androany ary soratsika indrindra ny ray aman-dreny mpitandrina tamin'ny tondrany ny afatr'Andriamanitra tamin'ny fampianarana ny bokin'ny Jaona izay MOFON'AINA Jesosy MOFON'AINA ho antsika. Raha mpitso alakamisy fahavalon'ny volana Jolay mbola mitohy ny fampianarana eto am-piangonana ihany amin'ny dimy sasany izay hipanjinana ny lohahevitra hoe mpiandry tsara ho anao. Dia mbola manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga marobe hatrany. Andeha hamarana amin'ny fotoantsika ry havana ka mialohan'ny tsodrano hiara hitsangana isika hanao ny hira fa 150 ny andininy voalohany. Mialohan'ny tsodrano 150 sy 300.
hoy ny tombo izay mihinana nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, izaho hanangana azy amin'ny andro farany, mofonaina ho anao Jesosy. Ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisany amin'ny fanahy masina hitantana anareo n'aiza n'aiza alianareo, ka ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny Jaona 10 zany no vakitsika ndray zany mandrapatongany 𝗡𝗢𝗠𝗕𝗓 raha 𝗙𝗢𝗟𝗔𝗡𝗔 tehaka ho an'Andriamanitra isika.